ny hatsaran'ny kalitao fampianarana, ny fanaran'ireo mpianatra ny lalàna feno sekoly ary ny fahavitren'ny mpianatra no isany nampiavaka ny andian'ny fahasivy izay nivoaka tao amin'ny Institut Sainte-Anne ny zoma faha 20 ny volana septambra 2024 lasa igny izay nisaratra ny anarana hoe velona. Tamty sortie an'ny 9e promotion ty zay nisaratra analana hoe velona tena nampiavaka azy dia ny fahavitren'ny mpianatra kalitao fampianarana zay omenay eny amin'ny Institut Sainte-Anne ary indrindrandrindra ny discipline zay amehezana ny mpianatra satria dia manaraka parcours BDB ireo mpianatra ka zay vita évaluation ihany no navoakanay teto. Izay no tena nampiavaka an'ity 9e promotion ty dia ny kalitao fampianarana feno dia feno no nomenay an'ireto mpianatra ireto. 17 ny samy mpianatra zay navoakanay teto 40 sage-femme ary 20 infirmier sy infirmière. Efa misokatra izao ny fisoratana anarana eny amin'ny Institut Sainte-Anne ho anareo zay mpianatra mbola tsy nisoratra anarana ho an'ny filière sage-femme, infirmier, aide-soignant ary koa assistant social amin'ny taom-pianarana 2023-2024 ity dia entanitsika rehetrarehetra isoratra anarana satria kalitao tokoa ny fampianarana ho zay omenay eo amin'ny Institut Sainte-Anne. Ny faresen-dahatra, ny fametrana tanjona ambony ary miezaka izay atao no antoky ny fahombiazana hoy Francia major de promotion velona. Nanafatra ireo promotion zandry izy mba hametraka tanjona ho amin'ny tsara kokoa satria ain'olona no tandrovana araka ny fagnazavana ity major de promotion ity. Voalohany maloha mila miezaka zegny mitandreny magnaty fagnazavana mpampianatra zegny. Le base zegny tsy de leçon loatra satria leçon zegny projetena fa le fagnazavana misy zegny le base-ny le fizahoana fahazavana zegny base-ny entin'ny mianatra. Miafitra ho an'ny promotion magnaraka zegny miezaka zegny ireo magnano tsaratsara kokoa mila miezaka koa zegny magnamafafy koa zay le fahaizana fahazo lozoty entiny magnatsara le asa satria asa zegny anisan'ny tsy mora zegny le asa satria aign'olo zegny no tandroviny aminazy ty. Voninavy hatrany izy ny anao amin'ny antsaka ny sy andavany ny asa amin'ny mampitsabo azy araka ny fianianana izay nataony. Mila miditra amin'ny ordre betsika aloha zay vao mikarakara fagnanaovana amin'ny bénévolat eo amizay zegny magnano demande arakaraka fifotranao amin'asa demande zegny eo amizay ny mety possible mahazo. Sage-femme sy infirmier ary infirmière ireo andie ny fahasivy izay navoaka ny faha 20 septambra 2024 lasa igny rehefa navita ny fianarana tao agnatin'ny telotaogno izy ireo. Teny fampahirezana sy famporisiagna ireo mpianatra 17 mba hanao ny asa araka ny tokony ho izy no ambeteny ireo tompon'andraikitra izay nifandimby tamin'ny fandraisam-pitenenana ary indrindra ny tsy maintsy idiran'izy ireo ao agnatin'ny ordre des sages-femmes sy ny ordre des infirmières infirmiers mba hialagna amin'ny fisolokiagna mety ho isy araka ny nambarany filohan'ny ordre des sages-femmes sy ordre des infirmiers infirmières atagnatin'ny fatra dia